Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Indro tamy anavitra ny firenendrehetra ny tompo ry vahoakany Siona, ampanakoako ny feony be voninahitra izy, ary ho dibo-kafaliana ny fonareo. Faly miarahabatsika jiaby izay magnaraka ny fandaharan'ny radio Fagniry amin'izao fotoagna izao. Alahady faharoa amin'ny fiavian'ny tompo. Ny vakiteny telo izay naroson'ny fiangonana ho antsika niany nondeha handinihantsika ity lohahevitra manaraka ity hoe mibebaha fa akaiky ny Mesia. Vakiteny masina voalohany, boky izay ampaminagny, ho tsarainy aradrariny ny madinika. Amin'izany andro zany, hisy rantsana ipoitra amin'ny fototry Jese, ary hisolofo aniry avy amin'ny vahany. Hitoetra eo aminy ny fanahin'ny tompo, de ny fanahy fahendrena mampahazavan-tsaina, fanahy fifidianana mampaherezana, fanahy fahalalana mampahatahorana ny tompo. Ny fahatahorana ny tompo no fototry ny fahafinaretany. Tsy tsara araka izay miseho amin'ny masony izy, na hanapaka araka izay reniny sofiny. Ny madinika ho tsarainy aradrariny, ary ny mpietry eto an-tany de amoahany ny teny fitsarana araka ny marina. Hikapoka ny tany amin'ny tsorakazon'ny vavany izy, ary amoniny ratsy fanahy amin'ny fofonain'ny molony, fahamarinana no sikininy, ary fatrapo mahatoky no fehikibony. Ny amboadia iara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny pantera iara-mandry amin'ny zanak'osy, ny zanak'omby sy ny liona manomby mifahy hiray toerana ka zaza no iroaka azy. Ny omby vavy sy ny orsa handeha ho amin'ny tanimbilona iray, ny zanak'izy ireo hiray trano fandrina, ary ny liona hihinambilona ohatran'ny omby. Ny zaza minono hilalao eo amin'ny lavaky ny menarana, ary ny zaza vao misaranono hanao ny tanany eo andavaky ny baziliky. Tsy hisy ampididoza na handrava eran'ny tendrombohitra masina, satria ny tany ho feno fahalalana ny tompo toy ny fanamban'ny ranomasina feno ny rano manarona azy. Izao no iseho amin'izany andro zany, ny solofony Jese voatsangana ho fanevan'ny vahoaka samihafa, de ho tadiavin'ny firenena ary ho be voninahitra ny fonenany. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ne Andriamanitra.
andriny fa amarinalo atoloina ndrina panapaka sy ny zanakandrina odimbiny mifahaiza mitsoranadrariny kanivohitry trotro fiadanana miavona ivimbina mitsy ny mahantra sy ny olo tsy meny ny mamoritra kosofongorana okahanitra ny fanapahany ka hotony masoandro mambolana de hanahaka ny ando mivilona sy ny olana tany falonaka amin'ny androny amony ny rariny ary mandrapavaty ny volana dia misy fanepahalemana lavorany sy feno tanteraka ranomasina no sisy taniny ary nomino valapariny ka ny rafino mpafahavalony nandoanika sy lavolefona mpanjaka rehetra ny andrefana dia loka hanefany etrany toy izany ny avy any atsinanana dia natonan'olotra hasina ary akoka iahoanatrehany ny mpanjaka sy misy avakavaka vavirafirany sa tokony mba hiaky fa tena mpanompony enisarany anao andriamanitra zanakamo mitondra fiadanana fa manjaka minay ampitiavana manamarina nay ny fanahiny miranay turvavamafany Kristi turvavamafany amalelo miranay turvavamafany Kristi turvavamafany amalelo vaky teny masina faharoa taratasiny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. I Kristy no ahatonga ny olombelona rehetra voavonjy. Ry kristianina havana izay rehetra voasoratra taloha dia natao fianarantsika mba hananantsika fanantenana amin'ny fandeferana sy ny fanalana lahelo avy amin'ny soratra masina. Andriamanitry ny fandeferana sy ny fanalana lahelo ane hampiray hevitra nareo araka ny Kristy Jesoa mba hiarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fo iray sy vava iray. Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'ny Kristy ianareo mba ho voninahitra Andriamanitra. Fa i Kristy dia lazaiko marina fa natao mpandraharaha ny voafora mba haneho ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny fanatanterahana ny teny napetraka tamin'ny razan'izy ireo ary ny famindrampony araka ny voasoratra hoe izany no iderako anao any amin'ny jentily sy ankalazako ny anaranao. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ne Andriamanitra. Alleluia, alleluia, tunga venao i Tompo avivipendena. Alleluia, alleluia, tunga venao i Tompo avivipendena. Evanjely masina nosoratan'ny masindahy Matio. Mibebaha ianareo fa efa kaiky ny fanjakan'ny lanitra. Tamin'izany andro zany dia niseho i Joany Batista nitory teny tany anefitry Jodea nanao hoe mibebaha ianareo fa efa kaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izy no ilay voalazan'izay ampaminagny hoe reny feon'ilay niantso anenefitra hoe amboarany lalan'ny Tompo ahitsio ny alehany. Akanjo volondrameva no fitafian'io Joan'io, fehikibo hoditra no tamin'ny andilany ary valala sy tantely remby no hanina fihinany. Ary nankany aminy daholo i Jerusalema sy Jodea rehetra
mba amin'ny tany manodidina any Jordany. Ka nohony efa niaiky ny fahotany izy ireo dia nataony batemy tao amin'ny on'ny Jordany. Ary raha nahita ny farisianina sy ny sadosianina betsaka nanatona ny bateminy izy dia hoy izy taminy, rita raha nakiny menarana, iza no nanoro hevitra nareo handositra ny fahatezerana ho avy, ka manaova ary asa fibebahana mendrika tsara, ary aza manao anakampo hoe manana ny Abrahama ho rainay zahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto. Efa eo am-potikazo sahady ny famaky, ko nahazo rehetra tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka hatsipy any anaty afo. Izaho dia manao batemy anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay ho avy ao aoriako no mahery kokoa noho izaho, ary tsy mendrika hivimbina ny kapany akory aho. Izy no hanao batemy anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo, eny an-tanany ny fikororohany, ary ho dioviny tsara ny famoloany, ka ny variny hangoniny any an-tsompitra, fa ny mololo kosa ho dorany any amin'ny afo tsy mety maty. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dera ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, mitoy ary ny diasika amin'ny mamakivaky an'izao vanim-potoana manokana lehibe iomanasika amin'ny fahatongavan'ny Tompo alahady faharoany ny avantoko izao. Ka ny vakiteny dia mampitodika sika amina modely anankiray, dia i Joany Batista. Ry kristianina havana, raha misy tokoa olona zay tena niomana ary nampiomana ny vantana an'izay fiavian'ny Tompo zay, io no mpaminany farany hoy ny Jesoa, ary sy misy lehibe noho ny Joany Batista amin'ny mpaminany. Ary ny mpaminany dia nandray ny sitrak'Andriamanitra ary dia manambara ny sitrak'Andriamanitra mba hivelomany ny mpiarabelona. Ary dia zay tokoa i Joany Batista. Ka amin'izao alahady faharoa izao dia asain'ny eglizy sika amin'ny alalan'ny vakiteny indrindraindrindra mba hifantoka bebe kokoa amin'ny endrika ny Joany Batista, mba ho modely ho asika amin'izao fiomanantsika amin'ny fiavian'ny Tompo, ary hivelomantsika an'izany fiavian'ny Tompo zany, mba ho noely hitondra fiadanana, hitondra fiavozana, ary atonga an'izay finoana velona eo anivosika zay. Matetika tokoa izaho no milaza hoe drandray mora na dia fantatra aza fa sarotra ny manorina eglizy trano, fa ny eglizy olo no sarotra, satria isika sirairay avy no somaintsy eglizy tempolin'Andriamanitra. Ary zay no ny ankalazaisika amin'ny Noely, sy hoe tonga ao an-deglizy marina ankalazaisika amin'ny liturgia, fa ny tena izy amin'ny Noely dia ny fosika mandray ny Tompo, ary dia mba ho vavolombelona koa isika, ho kristianina. Ary dia izay no ataon'ny Joany Batista hitasika ao amin'ny evanjely izay renesika androany, ka ankalazaisika tokoa ary hiainansika bebe koa eo amin'ny fiainansika andavanandro. Ka aokary ry kristianina havana, mba ho vonona tokoa isika ibebaka fa efa kaiky ny Tompo. Ary dia izay no nambarany Joany Batista ao amin'ny evanjely izay vonrenesika teo, mianso ny vahoaka tamin'izay fotoana izay izy ao amin'io evanjely ny Masindahy Matio io, fefa kaiky izy ny fanjakan'Andriamanitra. Ka
anisan'ny zavatra nylazainy aoka ho azo sika sara hoe ny azo izay sy mamoa voasara dia ho kapaina ka sipy ao anaty afo. Ka izay indrindra re kristianina havana izao vanim-potoana izao tokoa nooka mba hampamokatra ny finoansika, zany hoe ho finoana mamokatra ary mamokatra ho an'ny manodidina asika. Arena lehibe ho isika ny finoana, arena isika siraikaraika avy ka aoka hamokatra sara isika, mamokatra sara isika raha feno fitiavana ny fiainansika ka mizara fitiavana eo manodidina asika. Isika mamokatra ny fiainansika raha tadidisika ny fampianarana tamin'ny alahady lasa teo, raha feno fanantenana fandrindra amin'izao andro sarotra izay diavisika izao. Ka aokary anapa-kevitra isika fa izao tokoa ny fotoana tsara ka sy anao ampiso lava fa iroso lalindalina koa amin'izay fandaliana mpinoana izay. Ka aoka ho ibanjina bebe koa anizoanysika amin'ity herinandro izy ity fa raha izoany izao ahoana ny fomba noentiny nampamokatra n'izay fiainana izay dia azo zaraina telo na dia azo hitarina azy izany ny fomba noentiny nampamokatra ny fiainany amin'ny alalan'ny tenany ny aloha dia ny fiainany marina ny hafa izy satria nandray an'i Jesoa izy ary naneo tamin'ny tenany manontolo an'izay fiovam-penitra mahery vaika izay, fa teo ihany koa amin'ny teny nataony izay nitarika ny olona ary indrindra amin'ny alalan'ny fibebahana. Satria araka ny lazaisika ny teny manahitra fa ny ataony mahasarika ka okary raha tisika hamokatra ampinoana tokoa ny fiainansika dia izao nooka anararotasika an'izay hoe anio ny tena maha-kristianina sika. Marina sy rehare isika sy poerapoera isika sanatria izany fa anatin'ny fanaitretena ary izay koa no mampiavaka any Joanny Baptiste na dia ny teny mafy aza izy dia ny teny tanatiny ny fanaitretena. Ka aokary mba andalina bebe koa nyzay isika araky ny afatry masindapoly apôstôly amin'ny vakiteny faharoa amin'ny taratasiny amin'ny Romanina izay mananatra asika ihany mifandresa ianareo toy ny nandresan'ny Kristy ianareo tsirairay avy ho voninahitr'Andriamanitra. Zany hoe manambara izay fa niova tokoa ny fiainansika raha mahay mifandray isika tahaka nandresan'ny Kristy. Ahoana moa nandresan'ny Kristy asika? Dia izy nanolotra ny tenany ary nanasoa asika izy nanompo izy ka ny manambara fa nibebaka tokoa isika dia isika izay manompo ny namana, manasoa ny namana ary mikarakara ny namana ary anisan'izay ihany koa ny fandraisana ny tontolo iainana ka hikarakara asika anio tontolo iainana io. Fandrindra moa efa ao anatin'ny ny fambolekazo isika izao dia efa nisan'ny fibebahana izay izany hoe sy anapotika ny tontolo iainana isika, avelasika lavitra asika ny doro-tanety ny teviala fa hiezaka kosa isika amboly azo araky ny afatra ataosika eto amin'ny dioseze mambolo azo 10 isaky ny olona isika vita batemy mba ho dioseze maiso hitondra fanantenana ho asika ny dioseze sika ary anisany manambara ny fibebana ihany koa ny fandraisana antanana fantatrasika fa manao ezaka isika amin'ny asom-pinoana ireny rehetra ireny dia anehoasika n'izay hoe miavao isika ary miatsara ary mamelona an'izay finoantsika izay fandrindra amin'izao taona ny finoana izao. Ry Jesoa Kristy tompo
tonga eto aminay tokoa ianao ary tianao iavao zahay ary natolotrao ho modely ho anay i Joanny Baptiste engane zahay ho tahaka azy tokoa ny fiainanay ka amin'izay anorona sy ampiroborobo ny fanjakanao eto anivonay ny fanjakanao izay fanjakan'ny fiadanana fanjakan'ny fifankatiavana ka ahomby amin'ny zavatra ataonay zahay amokatra tokoa ny fiainanay amokatra finoana amokatra fitiavana amokatra fanantenana ka ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro tokoa izahay mianakavy izahay eo anivony manodidina anay aoka tanteraka izany amin'narany ray sy ny janaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagnier. À toi Dieu seul.